tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro iny moa dia nitondra fanazavana ihany koa mahakasika ilay fiaramanidina iray antsoina hoe ULM izay avy ao amin'ny Nosy La Réunion ao ny anjera tao Tomasina nisy moa ny iraka manokana izay nalefa Ravantany Vaonare iny loza iny ny tompona andraikitra. Ravona eo anio teto anivon'ny ministera dia nandefa iraka tany Tomasina tamin'ny valo sasany teo ny trangan'ny loza tamin'ny raika ambin'ny folo ora tonga tany ny équipan'ny ministera avy amin'ilay hoe bureau des enquêtes et accidents de l'aviation civile miarakaraka moa fetsontsika azy zay misampana misy manerana amin'izao tontolo izao izy io dia eto amintsika dia ataon'ny ministèren'ny fitanterana sy famantarana ny toetrandro misy azy nanao ny fanadihadiana sy manao ny fandalinana isan-karazany mba hahafantarana ny antony nahatonga ny loza ary indrindrindrindra ny zavatra ahafahana misoroka n'ilay loza koa ao aoriana.